Fataorin'ny lalao dia samy nanio ny heviny ny mpanazatra rotota ho an'ny mpanazatra malagasy dia fiarovana ny tombonisa azo teto an-tanindrazana ary tsy maintsy mampiditra baolina iray farafaharatsiny ny lalao miverina ny Ouganda dia mety hodanoy ny di manaraka ny ekipan'ny Eknaps Sport eo amin'ity faninanana ity. Ho an'ny zareo Ougandais kosa dia nambarany fa dia lalao hafa mihitsy no hitan'ny Eknaps amin'ny lalao miverina. Both teams came to play football. Both teams were attacking. I am, of course, disappointed because Snaps came from behind to win. 2 minutes to go. Our boys lacked proper game management towards the end of the game. But otherwise, it was a good match. Lalao tsara ny fanandraman'ny Eknaps sy ny KCCA, misy ataka maromaro tao, lalao izay atao hoe resy Eknaps tamin'ny voalohany nefa afaka niverina, nanafika ka naomby izany fanafiana izany. En général tsara tao izany ilay lalao teo. Ny mpilalao zareo zany somary ohatran'ny dirige kely tamin'ny farany fa niditra tao anatin'ny lalao Eknaps. You see, I told you we shall come to attack, not to come and defend. And I thought you watched a good match because the home team was attacking, and supposedly the visiting team, you would have expected them to play defensively, but they were attacking. So we expect to play that way, and at home, of course, we shall be even more dangerous because we shall have the home support really like they have had here. Ny lalao miverina dia ohatran'ny lalao teo ihany, ny lalao zareo azy teo moa izany ohatran'ny somary défensive kely kokoa fa rehefa miverina any avantage-ny zareo zany manana supporterny ihany. Ataoko angambany fa eny nisy nitondrona fampiasana ihany izy moa no meilleur buteur amin'ny équipe tsy tao amin'ny androny izy zany dia nisy ny tsy fitezana. Ataoko angambany fa tsy dia tara zay nanao erreur tamin'ny erreur-na marquage zay nanome avantage ho an'ny adversaire. Ataoko angambany tsy tara satria na nisy ary zany afaka niremonter an'le but zay mbola nahafaty ny deuxième but normalement mbola tokony nisy troisième but zay tsy nitsofiny arbitre hitany any arahana hita zay ny football zay tao ahoana tsy maintsy zay tsy maintsy misy ny erreur na tsy misy ny erreur tsy misy ny erreur na adversaire tsy misy ny resy zay le football. Ataoko angambany fa tsy tena hoe resy fahatarana voalazanao hoe manompennoelina foana io zany io miankina amin'le joueur fa tenenina ihany marquage ato amin'ny nasihatra avo ohatr'izao tsy manana droit manao erreur eo amin'ny 20-25 mètres miala ny adversaire mbola avana contrôle zany libre tanteraka izy zany resaky marquage faute de marquage zavatra travailler zany rehetrarehetra zany misy fotoana zany milasy le joueur au moment amle milasy dia inona mahatesan'ny adversaire fa maninona moa tenenina hoe ampy dia zana izy hoe naia aminona petsaka izy maty misy fotoana izy hoe contrat donc chiprolaire zany kotsana osray teny hoe miezaka koa zay fa maninona izy nafaty eto amitsika fa maninona tsika tsy afaty any aminy miezaka koa zany izy tsika ambobolina any aminy mba azahoanany atolony rehefa atao ny fanampiana misy marina fa sarika le sarika tena reopanjerena kely ny terrain izy eo amin'ny coup de pied arrêté zany izy zay ny tena ejana be marina fa sarika ny lalao any fa ezaka zay anohatra n'izay zavatra rehetrarehetra nataon'izay dia mba amonitra koa hita ihany fa any ariny izy somary mba misy azo idirana ihany mbola misy fitavitra zany ka izana izy zavatra hitako ny adversaire rahantsika malala fa niveau championnat d'Afrique natao manana niveau ny adversaire na izany zany ara ezaka zay nitady ny fanjasena dia iny fotsy fiarahana eo aminay soela marina loatra mandrisa championnat zay tena tsy niaraka mihitsy fa zay tsy lany foana dia niezaka misadapta satria iny stratégie mpanazatra iny tiany manao dia miezaka ianao compenser zay zavatra tokony arahana rehefa eny ambony terrain. Mety anahoana ny lalao miverina ho an'ny andro manokana? Araka ny lazaiko teo tsy moramora ny lalao araka rehefa natsehana hita amin'ny herintaona na taloha
ezaka zay a nitady fanjasiana ny tanin'olona tsara izy